Malahelo ve ianao? Nefa inona ny anton'izany lesy? Inona ny antony mampalahelo an'lahy? Inona ny antony mampalahelo andry? Mifalifaly lesy am'izay androm-piainana iainana eto ambonin'ny tany fa ny zava-drehetra dia mandalo ary ny zava-drehetra dia misy antony daholo. Fa tsy hoe tsy izay zavatra miseho dia atao mampalahelo daholo fa meteza lesy mba ho falifaly. Fiainana nety compétition, fifaninanana, fitsapana, tsisy afa-tsy izay lesy. Ataovy izay masambatra anao fa tsy misy olona afaka hanasambatra ny tenanao raha tsy anao rery ihany. Fa ny fiainana lesy dia mandalo. Akafafiny daholo izay zava-miseho, akatsirony daholo izay zava-mitranga fa izany ny atao hoe miaina. Fa raha elaha alahelo isan'andro, alahelo isa-minitra, enina androm-piainana iainan'ny lara mety hihena. Ny fiainana lesy dia tahaka ny olona ihany. Itsiky lahy izy dia mitsiky, itezerany lahy izy dia tezitra, ary raha atokisan'ny lahy izy dia matoky an'ny lahy ihany koa. Nohon' izany lesy meteza mba manao izay zavatra tiany fiainana atao amin'ny lahy, fa izany ny atao hoe miaina. Sahala ampifankaty ihany lesy raha tiany latiavy ny lahy dia mangatiava azy, ary raha tiany lahajay ny lahy dia manajao azy. Fa ohatran'izany koa ny fiainana, raha tiany laho mora izy dia amoraina, ary raha tiany laho sarotra izy dia asarotona. Fa tsy hoe malahelo isan'andro, mitomany isa-minitra, mitaraina isan'ora. Tsy zany ny vahaolana miaina eto ambonin'ny tany fa tsy misy zavatra voavahan' izany ranomaso sy ny fitarenana izany raha tsy olana foana. Marina fa indraindray tsy tompony tena tsika ary tsy mafehy ny fihetseham-po fa kanefa kosa lesy mba meteza ho tony. Sarotra velesy ny mitsikitsiky, tsy mora velesy ny mifalifaly. Raha ny fahaizako azy dia ny alahelo sy ny ranomaso dia mbola sarotra lavitra moatra ny sikitsikiana sy fifaliana. Fa elahy toa misafidy zavatsarotra foana, tsisy afa-tsy hoe ranomaso sy fitarenana, fa mba mora ihany lesy ny mifaly sy misambatra am'izay ananina sy am'izay zava-misy miseho eo. Nohon' izany lesy dia reveo manja, ento ampitsikiana izay zavatra mandalina mafy tahaky ninona fa ho vitanao eo. Fa raha hitarena isan'andro ianao dia tsisy zavatra azonao amin'ny raha tsy ratram-po, aretim-po, alahelo ranomaso, fitarenana, eny mety hirona hankany amin'ny fahafatesana. Tsy misy dikany lesy io adio raha tsisy ny mpifaninana, ary tsy misy dikany io fiainana io raha tsy misy ny fijaliana. Ny ahafantarana ny tena mpandresy dia ny ady mafy izy ary nivoaka mpandresy, ny ady mafy izy ary nivoaka tsy misy nasa, izany ny antsona hoe mpandresy. Tsy tokony manao compétition ny olona anankiray raha tsy ampy ny fanazarantena, ary tsy tokony miaina ety ambonin'ny tany ny olona anankiray raha tsy mankatoy ny fijaliana sy ny fahoriana. Fa raha ny fahasambarana sy ny fiadanana foana no irian'olona anankiray dia tokony any amin'ny paradisa no itoerany fa tsy ety ambonin'ny tany. Tsarova fa ny ety an-tany dia fitsapana, tsisy afa-tsy izay. Meteza lesy mba ho mpilalao mendrika, ary meteza mba ho mpifanandrina mahay mba ho reharehany izay nanamboatranao sy izay nandefanao ety ambonin'ny tany. Fa izany lesy ny fiainana, fa tsy izay zavatra rehetra mampitaraina, tsy izay zavatra rehetra mampahory, tsy izay zavatra rehetra mampitomany, hany ka lasa kanosa iafaranao, feno ratra fa tsy mba misy fahasambarana, tsy mba misy fiadanana. Raha ianao mankaty ny fiadanana, izay zavatra rehetra dia ampifandraisy amin'ny fiadanana. Fa raha ianao mankaty ny alahelo, izay zavatra mandalo dia ataovy izay mampalahelo. Izany foana ny tsy ambaratelo ny fiainana ety ambonin'ny tany. Fa aza manantena olona hafa hitondra fahasambarana aminao, fa tsy misy afaka manome fahasambarana ny tenanao raha tsy ianao rery ihany. Izany ny ety an-tany lesy. Fa elahy matoa tonga ety ambonin'ny tany dia tokony mankatoy ny zava-drehetra mandalo ety ambonin'ny tany. Fa tsy hoe ety ambonin'ny tany elahy no miaina nefa manofy ny fiainana any an-danitra. Mba alevo saraintsaina kely koa ny lesy. Raha ohatra hoe eo anilan'ny maître gimsa elahy no manaratsy azy, na ny vadiny lahy miaraka amin'ny lahy eo anilan'ny lahy no manofinofy ny bandy hafa, mety tsy ho faly amin'izany lesy elahy. Ohatran'izany koa ny fiainana ety ambonin'ny tany. Fa tsy hoe ety ambonin'ny tany elahy no manofy ny fiainana any an-danitra fa tsy mba mankatoy ny fiainana misy eto ambonin'ny tany. Tsarovany lesy fa ety an-tany tahaka any an-danitra. Manaova foana lesy ny tsara ety ambonin'ny tany, manamboara fitoerana tsara ety ambonin'ny tany, ary manaova izay mendrika ety ambonin'ny tany, ary meteza mba ho mpifaninana mahay ety ambonin'ny tany, meteza mba ho mpilalao mendrika ety ambonin'ny tany, fa manaraka ho azy ny any an-danitra koa satria ety an-tany lesy tahaka any an-danitra, ary tsy afaka mandova ny fiainana any an-danitra elahy raha tsy nambolavola fiainana taty ambonin'ny tany satria ny ety ihany no hitsarana ny lahy, izay zavatra namboarany lahy ity no itoerany lahy any an-danitra. Koa meteza mba ho mpilalao mahay,
meteza mba ho mpifaninana mendrika, meteza mba ho mpilalao mahay, meteza mba ho mpifaninana mendrika fa izany ny toetsaina tsara ity ambonin'ny tany. Tsy misy afa-tsy izay, fa aza manantenany tsy misy, aza manofiny tsy ampelantanana fa mety hirona mankany amin'ny zavatra hafa. Malahelo ve lesy ela? Inona ny anton'izany lesy? Koa satria ve manan-katao ny bandekamanao fa ianao tsy manana dia malahelo ianao? Koa satria ve manana zay ilaina ireo manodidina anao dia ianao tsy manana dia malahelo ve ianao? Tsarovo ane lesy, ny olombelona rehetrarehetra dia manana ny diamant ao anatiny, ary ny olombelona rehetrarehetra dia samy manana ny hasarobidiny. Koa ianao ve mihevitra fa tsy mba misy olona maniry anao? Koa ve ianao mihevitra fa tsy mba misy olona te hiaina amin'ny fiainana iainany lahany ho any? Tsarovo lesy, izay tsy mahay sobika dia mahay fatrambary. Izany hoe raha tsy manam-bola lahy mety ho manam-pahaizana, ary raha tsy manam-pahaizana lahy dia mety ho hanan-talenta. Fa mitaky karazan-javatra maro mahatonga an'izao tontolo izao. Maro amin'ireo mpitsara dia tsy mahatsabo tena rehefa marary, ary maro amin'ireo mpitsabo ny tsy mampandry ny filaminana. Izany hoe mitaky karazan-javatra maro foana ny mahatonga an'izao tontolo izao. Ny olombelona lesy tsisy ratsy, ary ny olombelona lesy tsisy tsy manambintana. Ilay naharina namboatra ny tsirairay lesy tsy nanao erreur. Ilay naharina namboatra isika tsy nanao adisoana. Koa satria ve malahelo elahy dia hanome tsiny? Koa satria ve malahelo ianao dia tsy misy vahaolana afa-tsy ranomaso sy ny alahelo? Malahelo ve lesy ianao? Dia inona ny anton'izany? Matoa elahy mavita malahelo dia ataova ao an-tsainao fa tsy maintsy mavita mifalifaly. Fa mety alahelo no ankafizinao bebe kokoa noho ny fahasambarana. Izany mahatonga malahelo no moramora kokoa aminao noho ny sambatra. Koa satria alahelo no safidinao, koa satria alahelo no fidinao ho bandekama, koa satria alahelo no fidinao ho atao namana akaiky. Izany mahatonga ianao mora malahelo, asarotra manadino ny atao hoe alahelo satria bandekamanao izy. Fa tsy mba namana amin'ny fahasambarana, tsy mba namana amin'ny fifaliana, hany ka lasa sarotra manakaiky ny fifaliana sy ny fahasambarana. Raha elahy lesy teo sambatra dia ankekezo ny fahasambarana, raha elahy lesy teo faly dia ankekezo ny fifaliana. Tsisy afa-tsy izay, fa tsy misy miavona zany lesy reo hoe ny fifaliana dia mora mifandray amin'olona zay tia mifandray aminazy, ary ny fahasambarana dia mora mifanerasera amin'olona zay tia mifanerasera aminazy. Sahala amin'olombelona ihany lesy io hoe ny olombelona lesy tsy misy miavona zany fa mety tsy mitovy foana ny tadindokanga mahatonga ianareo tsy mifanaraka. Ohatran'izany koa ny fahasambarana sy ny fifaliana. Tsy misy olona tsy mendrika ny fifaliana zany, tsy misy olona tsy mendrika ny fahasambarana zany, fa matotsy tonga aminao ny fahasambarana dia mety tsy mitovy ny tadindokanga. Fa mety iza foana lesy mba ho bandekaman'izay tian'lahy, fa mety ho azy zay ataony lahy. Hozy izy filôzofy anankiray izay antsoina hoe Diogène, izao no voalazany ny asa sorany. Ny famitorana ny fo amin'ny zavatry ny tany ho izy no loharano hipirany alahelo sy ny fahoriana, ka naleo ny Diogène nanendaka ny fitiavany amin'izao tontolo izao mba tsy hiainany amin'ny fahoriana sy ny fijaliana. Koa rehefa nataony Diogène izay zavatra izay dia tsy niaina tao anatin'ny alahelo tsony izy, ary tsy niaina tao anatin'ny fahoriana, fa feno fifaliana, feno fahasambarana, feno fiadanana, koa satria nanankaiky ny fiadanana sy ny fifaliana. Koa ny hevitra farany azoko omenany lahy dia tsisy afa-tsy hoe raha tsy mankatoa ny fiainana ity ambonin'ny tany lahy dia aleo manendaka ny fitiavan'ny lahy ity amin'izao tontolo izao mba hialana amin'ny fahoriana sy ny fijaliana, ka makatahaka ny Diogène raha ohatra ka tsy mankatoa ny fiainana ity ambonin'ny tany. Fa kosa raha mankatoa ny fiainana ity ambonin'ny tany lahy dia meteza foana lesy mba ho ankaiky ny fahasambarana, meteza mba ho bandekama ny fifaliana, fa mety ho azy izay ataonao satria ny fiainana dia compétition, ary mila manaiky zay zava-mise eo, ary aza dia mandray antendriny loatra, fa izany ny toetsaina tsara ity ambonin'ny tany. Koa satria malahelo ve lahy dia tsy tokony malahelo tsony lesy, fa izany ny fiainana ity ambony tany. If you wanna win, you have to fight, cause life is a competition, you know. Ya tompoko lasy tompoko vavy ety am-pamaranana dia mankasitraka ary chaine tsy saotratsika jiaby nagnaraka ny vidéo tato amin'ny LeJoBy officialy, ary ny teniko farany dia azadigno ny mi-abonnez chaine LeJoBy officialy fa homaro ny raha hitanao ato zay, fa veloma jiaby, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to this newbie channel. Okay, bye bye.